Tokolasy tokovavy dia faly miaraba antsika isa tokantrano amin'ity atoandro ny talata fa 5 volana aprily 2024 ity. Miaraba anao any amin'ny toerana rehetra izay andrasanao sy ity fandarina miara-manonja miaraka amin'ny MBS fahitalavitra sy radio ary ny radio Mada FM 100.8 ity. Akasitrahako avy hatrany ireo teknisiana izay miaraka amintsika ao ambadika ao tary amin'ny faliramananarivo ahitana antsiky ary ahitana ihany koa ny namantsika Joso izay mandefa mazava ho azy moa zany ny fampitana ity fandarantsika ity. Arabaino asika menakavy satria dia matsaka vaovao ary matsaka hevitra isika ary mikaroka mandrakariva izay asony firenena ka de miezaka mifampiaino na ianareo manaraka anay amin'ny alalan'ny onjam-peo fahita lavitra ny tambajotra sosialy izany hoe raha tambajotra sosialy zany dia ny Facebook sy ny YouTube izany na izahay ihany koa zany izay miezaka mampita ny vaovao any amintsika rehetrarehetra any dia akasitrahana daholo fity mifamaly ary mifampila isika rehetrarehetra izay atononareo dia atsatsikay ary izay atsatsikay heverina fa atononareo any amin'izay toerana samihafa andraisana ity fandarantsika ity. Io kokoa tsy ho vitantsony satria maro de maro ny mandefa hafatra sy ny miantso indrindra taoriny nanambarako ny amin'ny hoe ho atsika izay afaka mifandray de namela ara-tarobia de miantso marobe isika menakavy de isaoran'izany any amin'ny farany fandarina mbola ho averiko izay ala ara-tarobia zay fa etona aloha zany de efa mampiomana indrindra ny vaokana Tsimondrano izay azo lazaina fa tena maro vahoaka ponina fa maro mpifidy ihany koa maro commune maro fokotany maro zanabohitra raha Madagasikara ny resantsika mba hanogilatsofina satria ny kandida solombavambaoka ao anatin'izany distrikana Tsimondrano io zany izay natolotry ny vovonina firaisankina raha Matovo Angraharomanarivo no hivahiny ny fandarantsika rehefa avy eo ao aorianan'ireo fampitantsika ireo vaovao maro samihafa mikasika indrindra ny firotsahako fidina sy ny vaovao politika izay tsara heverina angambany fa rariny sihitsiny raha toa ka tsy maintsy zaraina atao anatin'ny fandarantsika mba ho fantatr'ireo mpanara-baovao satria izay limbavao limpanjoana izany de manasantsika ary anaraka ny fandarantsika averiko zany fa ho avy araka amintsika io izay efa tsy lavitra any an-dalana any ny kandidata ao anatin'ny distrikana Tsimondrano natolotry ny vovonina firaisankina raha Matoraharomanarivo angy de anasako atsika zany anogilatsofina amin'izay fanahoan-kevitra zay omaly tamin'ny fandarantsika alohan'ny isarana de niteny ho iaho hoe androany folakandro après midi dia isy mpikambana ao anatin'ny bureau politika ny antoko tiako Madagasikara androtsaka ny taratasy firotsahako fidina de ny andriandry any moa zany hoe tafiditra atao anatin'ny fandarantsika l izy kanefa moa zany somary efa taty aorinarina ny tamin'ny efatra mahery taty voa tomombana izay pitsopitsony samihafa zay ny amin'ny fandaran'Andriamanitra moa zany rehetrarehetra zany na eo ary ny fikasana zany de tonga de arosotsika avy hatrany ny sary zany faly ny amin'ny fametrahako fidina firotsahako fidina Andriamatoa ny Irina Andriamasinoro tahirin'ny Irina Andriamasinoro izay sekretera general ny antoko tiako Madagasikara nametraka ny taratasy firotsahako fidina ia teny amboribory tany faefatra izy ary narandreo mpikatroka marobe hitatsika ao anatin'izao sary zao dia dokotera Mbola ao anatin'ny lisitra miaraka aminy Andriamatoa Landry sy ireo namana maro samihafa izay tonga tena toerana izay niaraka zany nametraka an'izay atota taratasy ny sekretera general ny antoko tiako Madagasikara tahirin'ny Irina Andriamasinoro aty amin'ny boribory tany faefatra boribory tany faefatra izao misy ny foibe fampitana ny vaovao ny MBS izao de aty Anosipatrana Mahamasina tsy mialonjafy tsy mba zaza aty Anosobe Volan'Ray zany rehetrarehetra zany sy ny sisa dia boribory tany faefatra avokoa de mitohy amin'izay tsika zany ho andreo nandrotsaka ny atota taratasy zao hitatsika amin'ny sary izao de anaovantsika kopakopatanana ny ekipa tary Andrandreatsala Mazaky sy ry Tonton Niaina zay any Antomasina any hitatsika
fa dia anatin'ny tsikitsiky na tafapetraka ny antotantaratasiny zany lisitra firaisakina tariany izy mirahalahy reo ary andrembavilanitra roa no miaraka aminy ny anisany de na tsaroka aloha zany dia blandinina voizo misy namana tanora anakiray fa iveriko fa tsy be de raha ohatra ka tsy voatonoko ny anarina satria misy fanadonona kely fotsiny na izany na tsy zany a dia ao daholo ny fahavonona ny namana rehetra fa ho an'izay tratra ny sary aloha zany no avoakatsika atao anatiny ty fandarany ty misy ankio a ry namana zay tany Antsira be tany dia hitatsika zany ry amin'ny sary ry député Michel Ambalavato avako aby de miaraka ny prailisitra amin'ny ramatory Garamalason zay efa nanandraikitra lehibe ho an-tanàna Antsirabe zanak'izany tanàna zany efa be ny tanàna efa sénateur efa ministra ary dia handray andraikitra ao anatin'ny vovonina firaisakina miaraka ny solombamboaka ny Madagasikara Michel Ambalavato zay anisan'ny fantatry ny be sy ny maro ihany koa tao anatin'izay tolona natrehana izay nandritra ny vanim-potoana zay fantatsika fa nakadiry nanomboka 2024 ary indrindrandrindra ny 5 taona farany teo dia niarahana ny fampitatana tamin'izy mianata tao anatin'izany distrika n'Antsirabe voalohany izany ny fametrahana ny antotantaratasy de ho an'ny kandida solombavam-bahoaka ao Ambatondrazaka dia ny namana rahalahy Razarapera Fidèle ihany koa zany de nahavita nametraka zay antotantaratasy izay atao amin'ny Ovec tany Ambatondrazaka de arabaina avokoa satria ny fahavononana sy ny fasahina akoatrin'ny efa nentina foana nandritra ny fotoana rehetra teny Akanja teo ambonin'ny latabatry ny Tsimbazaza tamin'ny micro de mbola hiverenany zany satria misy ny adedy tsy vita ho an'ity tanindrazany ity ary zany ny antony joroana hiatrehana ny fifidianana ao amin'ny fasivy amin'ny 20 ny volana May ho avy izao akoatran'ny député Fidèle dia nametraka ny antotantaratasiny ihany koa ny tany Manjakandreny ity tena nafinaritra mihitsy nylay fifampiainona zay lesona eo amin'ny zavamisy zany ho amin'ny omaly satria raha voatondro fa Rakotoary Sofaniry Albon i gangsta baba no candidat dia nisy ny fifandaminana fifampiresana teo amin'izy mianaka dia Henri William zany zay mpitarika ny antoko tiako Madagasikara eo amin'ny distrika Mandrakandrina no nomeny ny tanora an'izay andraikitra izay indray ary dia i gangsta baba misy no tonga niaraka tamin'ny Henri William nametraka an'izany taratasy zany tany amin'ny Ovec Manjakandrina azo lazaina fa nanatitra ary naneo an'ilay firaisakina hita maso zany zao hitatsika amin'ny sary izao ny fametrahana ny taratasy firotsahako vidininy ray aman-dreny Henri William de efa mivonona isika ny Manjakandrina any zany amin'ny angady sy ny arina fa efa tafapetraka ny firotsahako vidina ho an'ny Ovec Manjakandrina ny hitatsika amin'ny sary ty indray zany dia livabe raha tsy diso afaly zay any zay any Ambatolampy ao anatin'ny vovona firaisakina daholo zany rehetrarehetra izany dia mpitsikitsikina avy nametraka ny antotantaratasy zao hita antsika amin'ny sary izao de toizantsika député Mamsoa aty Iosy miaraka amin'ny député teo aloha io nge raha nary tsy atory fahita efa solomavamboaka ny Madagasikara teo aloha de miaraka amintsika indray izy amin'izao fotoana zao ao anatin'ny lisitra firaisakina de nametraka an'izay antotantaratasy zay miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy ho anareo any amin'ny distrika ny Iosy zany de hiverina eo amin'ny sehatry ny fanaovana politika ary tena handray anjara mavitrika zany raha nary tsy atory fahita zany ny any fitady diko fotsiny promotion politika niaraka tamin'ny solomavamboaka de tsaroko ry tomboky lasaina Michel tsaroko ry zoko be Zakael Boniface ry Voninahitsy Jean Eugène reny ry Maraniarsy moa am'izao fotoana zao de candidat ny Akazo Abo Atsimo de miverina eo amin'ilay tontolo politika zany zay resahako amintsika zany marapara amintsika andriambavilanitra mino fa zay no ao ambadika ao dokotera Lalaina zay Ramalanjaona
ho atsika any amin'ny distrika an'Andramasina. Miaino anay ianareo am'izao fotoana zao amin'ny distrika an'Andramasina de efa tafapetraka atao amin'ny ovaika an'Andramasina ny firotsahako fidirana ny dokotera Lalaina Ramalanjaona zay miaraka amin'ny prailisitra am'zany misolotoerana de io mera rafidy io rafidy mahay tononkalo rafidy zay be ny tanàna nambomiadana efa niakatra teto amin'ny fandarahantsika zany izy no safidin'ny vovonana firaisakina ao anatin'izany distrika an'Andramasina zany nakinina tam'zany zay efa pitarika ny KMMR izy tao Andramasina ary de mbola nanakinany zay kandida zay niaranjoro tam'ireny etsika ireny ary indrindrandrindra moa firaisakina ny resantsika ao anatin'zany dia niantefa any amin'ny dokotera Lalaina Ramalanjaona zany zay safidy zay miomantsika any Andramasina any rehefa miresaka Andramasina dia ao zany ro mandroso ry sabotsy manjaka vahoaka ry anosy betrimy loharano ry alatsinaino mibakaro sy ny sisa dia miaino anareo am'izao fotoana zao de efa fantatrareo zany topidonina rehetra any amin'ny dokotera Lalaina zany ny lisitra firaisakina ao anatin'ny ty fifidianana solomavambahoaka ity namana faly everiko fa mamaraparantsika dia any ambanja ndray zany Solaimanana Mamoudou zay ao anatin'izay lisitra natolotry ny eo anivon'ny vovonana izay miaraka amin'ny mpanao gazety namantsika solotena any ambanja de Lenda William io akaikio zany mpisolotoerana mirafitra tsara mihitsy ny ary ao anatin'izay fahavononan'izay de anaovantsika kopakopatanana zany Lenda William sy ny ekipa rehetra zay ampitarika ny MBS mirotsaka tsehatra ihany koa anatin'ity fifidianana ity miaraka ny Solaimanana Mamoudou ao anatin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Ny hitatsika amin'ny sary indray de ny any Morondava miaraka amin'ny Mamy Claver ao anatin'ny vovonana firaisakina zany de io lisitra faharoa miaraka amin'io dia diso fatatsika any amin'ny distrika ny Menabe indrindraindrindra tsika ao anatin'izany distrika Morondava zany io maharo Jean zay lisitra faharoa miaraka amin'ny Mamy Claver diso fatatsika zany ao Morondava ao izy mirahala zany composition na prositenstime zany ity ao Morondava ity niarana metraka an'izay ato tantaratasy firotsahako fidina izay Morondava zay efa sasamiandry am'ilay fifidianana satria dia mirafitra tanteraka mihitsy ny ekipa ary raha vaovao ray de efa mametraka an'ireo komite mpanohana izy mirahala reo ary efa mandrafitra izany ary efa mivonina am'zany reo fikambanana marobe raha ny resaka distrika amin'ny Morondava ny resantsika ao anatin'ny faritra Menabe zay indray aloha zany no azo tantaraina ino no fanambarana sy fanazavantsika miaraka ny sary ny fametrahana to tantaratasy tany amin'ny ovaiky fa manomboka amin'ity androany ity tsika tsy miresaka ovaiky tsony indray zany ny amin'ny anto tantaratasy napetraka fa hoy teo zany hizavindray zany raha ohatra moka fanadinana ny resantsika amin'ity fifidianana ity de hoe hizavy reo afaka hiatrika fanadinana ka hambara na afisena amin'ny lisitra eny amin'ny braoan'ny ovaiky zany de ho hitatsika ao zany rehetrarehetra izany ny am'ty androany ity satria tokony ho fantatra zany farafatarany zany rapitso ohatra ny distrika sasany zao de fantatra Ambohidratrimo zao ohatra de fantatra fa efatra ny mpifaninana ao anatin'izany ny lisitra firaisakina izany fa misy fatapatatra ihany koa any amina distrika sasany tahaka ny any Mandrotsara ny firaisakina ny Mandrotsara dia Elena Bezaza no mitarika azy zay mitarika ny antoko PSD fa miaraka tao anatin'izay vovonana firaisakin'izay izy moa zany de tao anatin'ny fanohanana ny prositeny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo fa efa mivoaka ofisialy zay lisitra izay de manomboka rapito zany efa hiresaka indray tsika am'ireo lisitra ofisialy zany am'ty fifidianana solomavambahoaka ity eny ary satria efa misy mibipa eto de efa fantako hoe any Atsimondrano mibipy io satria fatapatatra ihany le namana biby samy hafa zany de efa alina zany tsika dikan'izay hoe ay zary ny Andriambavilanitray ay zary ny kandidatinay ho avy izy fa mino fa isika dia ao anatin'izay tena hoe fahavononana tanterak'izay ny fahavononana dia ny fiomanana hiatrehana nyty fifidianana ity ka tsy avelatsika zay
hahazovahana ao anatiny zany fifidianany zany ny paipaikady maloto ny fikafikampanjakana ary indrindraindrindra reo fomba ratsy natao tamin'ny élection fandimby indrindra ny élection présidentielle fa raha natao ka entina hanerena ny vahoaka iny fotony satria mare mankotsika am'izao fotoana zao fa mitady iverinandray reny fakana listra sy anarany reny mitondratondra kahe mitondratondra listra sasany dia makamaka ny mombamomba ny vahoaka ny ambanivohatra eny de mila mailotsika satria matetika de ampitahorina ny amin'ny hoe ianareo anie raha ohatra ka tsy manoratra ny anaranareo hoe de mety tsy azo fanampinana mety ianareo a ho sahirana ihany ny am'izay mety ho fikarakarana ny antota-taratasy samy hafa rehefa mikarakara antota-taratasy zany lay fomba mamoetra tamin'ny fanahazatra andretolona reto tamin'ny endrim-pividianana ny fandimby zay ndalovany hatram'izay de zay ny antony mahatonga atsika am'teniny amin'ny hoe mila fahamelona trara lay olona zay mivezivezy makany amitsika zay manoratsoratra ny anarany zany na état civil atsika mombamomba atsika any am'ireny taratasy zay lalovan'ireny olo reny angatao mazava tsara izy aiza mibady zany de fataro ny antondiany ary aza manome karapanondro na photocopie na karapanondro zany mbola na zava bebe kokoa fa efa misy vaovao renay any ambadika rehetrarehetra any entina hampamailo atsika fa tsy hoe ao anatin'ny fahasiarana korontsika dia hararotina indray zany ny hanaovana tahatahaky ny hoe pression hiatrehana ny fifidianana ho avy satria genrena pression na endrikendrika na tery sy tindry samy hafa daholo zany ao anatin'ny tony kilalaoa mpifidianana itony zay ny olona matahotra ny fitsaram-bahoaka sy ny vérité des urnes no matahotra sy manao an'izany fietsika mamoafady zany makahero ny vahoaka rehetratsika naiza naiza toerana misy anareo eny are am'ray ora sasany zao de efa nambarako teo satria efa eto amin'ny plateau atsika ny andriambavilanitra zay anisany ho mpifaninana ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zay ho tanterahana fahasivy am'y roapolo ny volana me ho avy izao dia ny kandidata efa solombavam-bahoaka ihany ko izy teo voangirary manarivo tonga soa ianao raha matoa solombavam-bahoaka eto amin'ny fandarina miara-manonja mijery miaino atsika ny vahoaka na tsimondrano fa mijery sy miaino atsika ihany ko ny vahoaka malagasy sy ireo diaspora sy ireo malagasy any ampitan-dranomasina marobe am'ty atoandro ty miaraba tompo miarabanao faniry ary dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara indrindrandrindra ny vahoaka na tsimondrano efa elontsika naniry an'le hoe rovina no anjarana tsimondrano hoe karany solombavam-bahoaka voangirary manarivo ny zavadrehetra moa amin'ny planin'Andriamanitra sy ny fandaminany daholo de androany zany vao tafavoaka zay metarika ny listra firaisakina ao anatin'ny distrika na tsimondrano ianao raha matoa solombavam-bahoaka zany sady ararotana manontany am'ireo pralistra ny am sy ny amin'ny fahavononana zany satria ny antefany aminao mazava ho azy moa zany ny safidy homan'ny vovonana firaisakina ahitana antoko politika dimy dia everina fa mila ho fantatry nyvahoaka zay ary efa tafapetraka nambara tetomany moa zany ny sary arak'ireny hitatsika reny efa natafapetraka ihany ko ny distrika na tsimondrano zay tarihanao eny ary voalohan-teniko dia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa noho ny fitiavana sy ny famindram-pony dia nomeno zao fotoana zao indray mbola ahafahana miresaka eto mikasika ny de faharoa manarak'izay dia misaotra ny filompanorona ny antoko tiako Madagasikara président Marc Ravalomanana ary ireo mpitarika ny vovonana firaisakina rehetra nametraka ny fitokisany tamin'ny tenanay ary dia eto dia miteny fa tsy andrarakilym-biandoha manontany moa ianao hoe izy avy no pray listra dia tiako ny milaza aminao fa za zany no mitarika ny listra député Voangy Ramanarivo ny faharoa amin'ny listra dia ny merana pitatafika Rado Raparaoelina zay tsisy tsy mahafantatra azy satria mera tena anisany tena miasa ny merana pitatafika ary navita zavatra betsaka izy ao amin'izany commune tantanany zany ary mino fa mbola betsaka noho izay ny vitany rehefa lasa solombavam-bahoaka zay sy izy ny fahatelo amin'ny listra dia madame Ramatoa Raharomanana Fanja izy indray dia manampaizana ambony amin'ny teknisianina ambony amin'ny fambolena sy ny fiompiana
avanana kokoa any amin'ny tontolo ambanivohitra rehetra any izy. Lista zebre zany ny anay vavy de la de vavy de la zany hoe nampiarinay mihitsy le miraleta de ny fahaefatra dia tanora mamiery Ravaliny Menjanahary. Zay no prailista manontany ianao mifahavononana matona anao niditra amin'izany hoe sehatra solombavam-bahoaka zany de zao tsy kilalao zany tena vonona tanteraka ary tena efa ao anatin'ny pré-campagne tanteraka mihitsy zay zao. Zay mihitsy ny tiako antanina ny amin'ny hoe efa maromaro ihany reo fidinana ifotony marobe de tonga de afangaroko am'izay ngam ty fantanina ity neveriko fantanina fahatelo izy ty fa tonga de mety ho fantanina faharoa mihitsy ny angambany satria rehefa mandeha ny fotony eny nareo raha matoa solombavam-bahoaka mahatsapa ve ianareo raha ohatra niainanao tany amin'ny 5 taona lasa sy ny zavatra iainana za mba tsy tenenako hoe tany amin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana ny tantana amin'ny firenena manahoana le fahatsapana ara-tsosialy ara-ekonomika iainan'ny vahoakana tsy mirano. Tena eto de tena midina ifotony tena any amin'ny olona rehetrarehetra vahoaka rehetrarehetra any mihitsy zahay ary de tena malahelo be ny antony tsotra ihany tena tsy manan-koanina ny olona tsy manan-koraisina ny olona tena sahirana ary de tena hoe miandrandra manana fanantenana vaovao indray zany ny olona hoe mba raha mahazo maronisy tsika amin'ny Assemblée nationale de zay zany ny fanantenan'ny olona fa de tena mahantra tsy misy na no raisina ara na no anina misy an'izany hoe vary tapakapoaka kely de atao be rano be de nefa ny olona folo an-drano zany ny iainan'ny malagasy am'izao ary tsy lavitra zany fa eto aminay eto Atsimondrano zany hitako zany. Ny Atsimondrano koa matetetika Itaosy moa anatin'le faritra Atsimondrano za tsy teny Itaosy za tsy teny Itaosy maditra vahoaka fa Itaosy tsy milavolefina amin'ty olan'ny rano ty matetetika sy ny jiro any Atsimondrano daholo ny ahitana an'izany. Za moa any amin'ny party any Itaosy iny misy anahy dia tena marina zany. Zara raha mandeha kely ny ranonay vao maraina iny avy eo tsisy tsony mihitsiny de ohatran'izay ny jiro moa zany tatoato mba somary nandeha kely indray fa le rano de tena hoe fay rano zay fay rano zay tsy misy an'izany zany le hoe vely rano fa de tena fay rano mihitsy ny ataon'ny fitondram-panjakana fay rano mihitsy ny aty Itaosy ka ny olona zany mahita ana hoe ianao zany eo ianao madame député zay miaraka aminao zay fantatray ny combat efa nataonay de mino zay fa rehefa tonga amin'ny fotoana tsy amelana irery ianao fa de combat hiaraka aminay ianao. Commune maromaro Atsimondrano 26 communes 26 ny commune Atsimondrano Fokotany 206 ny bureau de vote aloha hatreto 581 zany tsy moro zany tsy moro zany fa Atsimondrano zany de lazaiko eto mihitsiny fa za moa gaga zany tam'le fizarana le hoe asina député ny ampy teo ny any amin'ny district sasany Atsimondrano de raha oharina eto amina Antananarivo renivohitra fotsiny de ny isa ampifidy eto Atsimondrano mitovy amin'ny isa ampifidy premier arrondissement 3e arrondissement 5e arrondissement zany hoe arrondissement anankitelo no mitovy amin'ny district na Atsimondrano raha ny tokony ho izy zany de tokony hoe député anankenina raha ohatra izay no hitondrana azy neto Atsimondrano kanefa ny moa tsy nivany le izy fa matahotra angamba ny zareo hoe raha vao ampineo reo de lasa tsika firaisakina daholo indray reo de tsy manana zareo de zay moa zany le izy ny tahotra ny lehibe indrindra. Tonga de fatatsika zany fa tena combattante ny candidate tiantany fotsiny ako efa solombavam-bahoaka ianao mahafantatra tsara n'zany rôle andraikitra n'zany solombavam-bahoaka hiaro hisolo ny vavam-vahoaka ao anatin'ny district na Atsimondrano zany mino fa tena ho voafehy zay ary hiampy kokoa aza satria betsaka ny vesatra sy ny taraina ny tany zay hitambesatra ny solombavam-bahoaka raha ohatra ka ho tonga amin'izany andraikitra zany. Ie betsaka mihitsy ny andraikitra miandro ny solombavam-bahoaka satria amin'izao akoatran'ny sosialin'ny olona sy ny hoe hiady hiaraka amin'ny olona problème zany hoe solovavazy mba hoe manana zo ny olona hisitraka rano manana zo ny olona hiaina mazava tsara misy jiro manana zo ny olona
mba hiaina anaty fandriampahalemana manana zony ny ray aman-dreny mba hianatra any zanany a de hiady an'izany rehetrarehetra zany akoatran'izany a de ny fanaraha-maso ny asan'ireo mpanatanteraka izay hitantsika hoe raha amin'izao fotoana izao nge nijereny e maro anisany député miaraka amin'ny fitondrana de inona no atao tsy misy ninina fa de ohatrany hoe ohatrany tsy misy le solombavam-bahoaka zany e fa ry zareo samy zareo any de zay tiany atao zay nefa ny any de zavatra hoe tsy mety mihitsiny fa ny solombavam-bahoaka de zany hoe any amin'ny vahoaka mihitsy izy zany miaraka amin'ny vahoaka anisany zao a anankiray tena hoe tenenin'ny vahoaka mihitsiny raha ao amin'ny distrikona Tsimondrano de ty ady tany ty de eto a de efa mieritreritra hoe anao a zany karazana volavolan-dalàna hoetiko rehefa hatr'izay rehefa lany député a e afaka 2 mois zany de anamboarana mihitsy hoe anamorana ny famondrana ny taniny amin'ny olona fa io no miteraka olana lehibe amin'ny fiarahamonina ary nampiraita-po na mpiavana de lasa miady a noho ny resaka tany io zany a de mila alamina le fiarahamonina mba hisininy hoe fiainana milamina zany e ya Tsimondrano ihany resahantsika raha matoa solombavam-bahoaka atsika moa zany lefa miresaka ohatran'izao de misy mandefa kokoa anao koa avy any ry dadaleba zany a de misaotra betsaka dadaleba kokoa daholo nareo rehetrarehetra e zay miaraka amiko ao koa nareo be ny tanàna tiako Madagasikara 7 eto Tsimondrano zay miara-dalana amiko isan'andro miaraka eto tsika anao zay azahoantsika ny podro zany eto Tsimondrano manana fanantenana tokoa am'izay satria tena goavam-be lay adidy miandro ny solombavam-bahoaka am'ty ary tsy mitovy izy ty a député Voainga tamin'ny asana solombavam-bahoaka tsy hoe asa moa zany fa lay adina atrehan'ny solombavam-bahoaka rehetra teo aloha satria tena hanavitra fireneny ty ianao raha teo hita ny etsiketsika ary manao akanjo fotsy moa ianao tamin'ny etsika fotsy rehetrarehetra reny a dia saika tazana isan'andro ianao mbola voaray tsara lay attente na hoe zavatra nandrasan'ny vahoaka nandritry ny reny dia tongotra maro samihafa tamin'ny etsika fotsy reny ya za moa zany a rehefa misy ny hoe tolona erahana amin'ny vahoaka raha tadidinareo efa teo a 2002 2009 fa zafady anisany nanamarika na koa ny 73 député tena ny ady mafy a tamin'ireny teo ny etsika fotsy noho ny tombontsoam-pirenena noho ny hoe tombontsoan'ny vahoaka zay ahitana hoe tsy mendrika atsika tsy mendrika ny vahoaka malagasy any zao zavatra iainana izao de miady a lohalaharana foana zany ary tsy miala mihitsy de mbola toy ihany tolona atrehantsika ty fividianana solombavam-bahoaka ty ity no amaranantsika azy amaranantsika ny tolona ty ka noho izany de manentana anareo a mbola fotoana zao afaka mijery ny anarana any amin'ny lisym-pifidianana daholo tsika tsirairay afaka koa tsika mifanentana isa-tokantrano ohatrany efa nataotsika efa nandeha nidira teny alaka misy Fianarivona Anosizato Ampanefa efa teny an-tanety kely a efa maromaro ny commune nandehanana dia afaka koa tsika tena manentana ny olona hoe de nizao a alaivo le kara-pifidianana fa sendra tsy aondray de miteny amin'ny olona tsirairay ny ao an-tokantrano ny fianakaviana manodidina rehetrarehetra hoe rehefa tonga amin'ny fotoana de andao a andeha hifidy tsika mandray sandraikitra rehefa tsy andray andraikitra tsika izy ara no antenaitsika andray andraikitra eo amin'ny toerantsika mba ho fanavotantsika nyty firenentsika ty eny ary maraparanantsika azy a satria moa zany hoe firaisakina ny anaran'ilay vovonana de mino a fa manana ino moa zany andeha ataotsika hoe toromarika fa mety manana afatra lehibe anao a ho am'izay tena firaisakiny zay ho any Tsimondrano sy manodidina eny mety ho any am'ireo distrika maro samihafa ihany koa satria ianao de anisan'ny natolotra teto Antananarivo de tany Antsirabe de efa mitsiketsika daholo ny namanany a de anaovantsika kopakopa-tanana ho andry Ramily any Faratsio a miaraka amin'ny Ra Justin ny ekipa rehetra hoy a zay efa mitsiketsika any a de appel na solidarité goavam-be mihitsy angambany no everitsika fa hoentin'ny solombavam-bahoaka Voangy Ramanarivo amaranana ny fandraisam-pitenenany eto amin'ny miara-manonja eny ary eto de manao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa ny vahoakana Tsimondrano olombelona ihany zahay a mirotsaka amin'tony fifidianany tony lololanitra mety lena manditany mety sy lafaka fa eto tsika dia fanavotam-pirenena no tanjotsika
ialahntsika amin'izao fahatrano zao amaranantsika ny tolona mba merenana ny tanyntsika indray ho an'ny malagasy fa lasa ny vazany ny tanyntsika dia noho izany miangavy re tompoko ndaotsika iray ina izay mitambatra vato fa izay misaraka fasika ny tombontsoam-pirenena no hojerentsika miaraka tombontsoam-pirenena no banjintsika ka dia tsy herikerikitsika fa mitindray mitorakititsika dia hiaraka tanteraka hatramin'ny farany amin'ny vovonana firaisan-kina. Eny ary dia mino isika fa tsy maintsy mbola heverina eto ramatoa Voangy Manarivo candidat solombavam-bahoaka rehefa tonga ny fotoana fandaminana zay satria heverintsika hanaovana fandaminana hanana anjara fitenenana eto avokoa zany ireo mpirotsaka hofidiana ary indrindrandrindra rehefa tonga ny any fotoana mifampilezakevitra dia tsy maintsy hanyhelihevitra eto ny candidat zany fa dia isaorana lehibe de lehibe ny fahatongavany dia omenalana ianao ramatoa solombavam-bahoaka. Misaotra tompoko. Eny ary ya ny hanoizantsika ny fandarana satria iny ny fandraisantsika ny vahiny zay ao anatiny zay hoe faneho-kevitra tanteraka izay ary mahafe ny zava-misy iaina ny vahoaka na Tsimondrano ny zavatra nambarany kandidata Voangy Manarivo teo fa efa niteny aho hoe tsy maintsy ho iaho entiny eto amin'ny fandarana ary heverina fa hisesy ny faneho-kevitra ireo mpirotsaka hofidiana ary indrindrandrindra ireo mpaneho hevitra ao anatin'ny fiomanana sy fiantrehana an'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity na izany naty zany anefa ny fizaram-baovao tsy maintsy ataontsika ihany satria ny kandidatsika Fietra Rahalambozafimbololona izay mirotsaka etsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy dia niakatra fitsarana moa zany tamin'ity androany ity fatatsika tsara ny raharaha zay nanenjehana azy tamin'ireny hetsika fotsy reny tamin'ny volana novambra tanoany zany ka niemitra hatrany ilay raharaha zany satria nandeha teny anivon'ny fitsarana moa le izy dia raha ny vaovao zany satria nandeha tamin'ity androany ity zany fitsarana ny député Fietra Rahalambozafimbololona moa zany dia tsy raikitra indray le izy satria voatondro zany moa androany ny daty zany fa 7 ny volana aprily dia ny azolonena zany niemitra zany any amin'ny fahafito ny volana mendray ny raharahan'ny député Fietra Rahalambozafimbololona ny antony dia nisy ny taratasy zay nalefa ny filohan'ny antenimieram-pirenena za tsy teny eo teo aloha mihitsy satria heverina tsy ara-dalàna ny fomba nanesorana any député Fietra zany dia hitatsika io le izy ny présidente Christine Razanamahasoa mialatsy indrindra dia hitatsika ity le izy tamin'ny 27 mars 2024 nisy ny saisine zany zay nataon'ny présidente ny assemblée nationale lapanina Christine Razanamahasoa izy ny signataire zany taratasy zany nalefa any amin'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia ny objet na ny antony dia hoe demande d'avis de la haute cour constitutionnelle sur la conformité ou non de l'acte de poursuite intenté aux juges contre un député par rapport aux dispositions de l'article 73 de la Constitution. Dia io moa zany raha ny nambarana teo anivon'ny fitsarana zany dia ny aminy hoe mbola tsy naneho-heviny nilaza ny avia ny ACC par rapport amin'ity taratasy nataony filohan'ny fitsarana filohan'ny antenimieram-pirenena azafady indrindra tompoko Christine Razanamahasoa ity dia mila mahazo mandray za zany eo anivon'ny fitsarana dia eo izy no mitondra ny adevitra sy ny raharaha am'izay dia any amin'ny fahafito ny volana mendray zany no hiverenana ty raharaha ity zany araka ny fampitambavao zay voarahintsika moa zany zay ny amin'iny fa dia makaherintsika ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara sady filohan'ny vondrona parlementaire ny antokotiko Madagasikara zay hitantsika amin'ny sary zao mihitsy le izy fa tena mamaritra tsara mihitsy ramatoa Christine Razanamahasoa zany ao anatin'ity taratasy zay navatana ny anivon'ny ACC ity mazava tsara mihitsy ny nambarany anatin'ny andalana faraparany amin'ny il est important de souligner en l'espèce que le député de Madagascar Fietra Rahalambozafimbololona a été arrêté en pleine session parlementaire
sans autorisation ni ordre de poursuite émanant du bureau permanent de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution et l'article 112 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mazava tsara mihitsiny zany. Ny samborona tao anatin'ny fotoam-pivoriana ny solombavambahoaka Fietra Rahalambozafimbololona zay tsy misy mifanomezan-dalana na baiko anenjehana azy avy any amin'ny birao maharitry ny antenimera-pirenena zay mifandraika amin'ny 7/7 ny lalam-pandrenana sy ny 2/10 ny fitsipika anatin'ny antenimera-pirenena raha dikako iny zavatra nambaran'iny. De toy izany le izy, tel est le cas en l'espèce aussi, qu'ainsi, dans le respect de l'état de droit, la ACC est sollicitée d'émettre son avis sur la conformité ou non-conformité de l'acte de poursuite pénale intenté au juge contre les dits députés Fietra Rahalambozafimbololona par rapport aux dispositions de l'article 73 de la Constitution. De andrasatsika zany. Andrasatsika zany satria piaron'ny lalam-pandrenana ny ACC de veritsika fa tsy ho ana instance lay fangatahana avis avy any amin'ny ACC, zany hoe tsy angingina any ambadika any na hiantona any ananina any fa tahaka ny fahaizany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana zay maneho hevitra anatina hadevitra zay heverina fa ilana valiny maika no heveritsika zany fa mba tokony amoahana ny avis an'ny ACC amin'ny tondra raha itony. Marina fa efa nentiny ny mpisolo vava n'Andriamatoa Fietra Rahalambozafimbololona teny anivon'ny ACC ny raharaha ary nanakambara ny ACC fa ny présidente samy hafa manko zany ty ny mpisolo vava fa ity tena le présidente ny Assemblée nationale mihitsy no mitondra n'le raharaha sy fangataham-panontaniana zany fanazavana na mifanaraka na tsy mifanaraka amin'ny article 73 ny Constitution sy ny article 112 ny règlement intérieur ny Assemblée nationale lay fisamborana any député Fietra Rahalambozafimbololona. De ny caractéristique an'zany samy hafa zany. Ny lanjan'zany eo amin'ny lalàna sy ny fahamoahana an'zany sy ny fomba hitondrana ny valiny zany de tena samy hafa tanteraka zany. De zay ny irandritsika atsika hoe mino isika fa tsy hiantona akory zany taratasy na alefa ny lehibe ny androm-panjakana izany nakanenivon'ny ACC fa hamoaka zany ary zany raha teo no andrasany nenenivon'ny fitsarana zany raha ny hoe amin'ny fahafito ny volana May no andeha iraharaha-pitsarana. Fa rehefa miresaka an'izay Christine Razanamahasoa zay tsika de hoentitsika atao anatin'ity fandarana ity ny faneho-kevitra zay nataony Ramatoa Christine Razanamahasoa satria ho ihany ambarako teo de hoe tsy ara-dalàna ny fomba nanesorana ny Ramatoa Christine Razanamahasoa tsy foloan'ny antenimera-pirenena teo Tsimbazaza. Izy moa efa nanana fanazavany tamin'ny teny gasy ny aminy hoe tsy manara-dalàna io ary tsy azo ekeny. Raha ohatra ka te hanala ny foloan'ny antenimera-pirenena araka ny nambarany dia ahongana ho député tsotra aloha izy asorina am'zany andraikiny zany tsy ho foloan'ny antenimera-pirenena izay vao misy ny fangatahana fanesorana azy eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Andraikitra roa samy hafa reo satria misy ny andraikitry ny ety anivon'ny solombavambahoaka, misy ny andraikitry ny eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Tsy resy lahatra tamin'izay moa zany ny ACC fa nanana ny fomba fijerina, nanana ny fomba fahafantarany lalàna zany izay mifehy ny republika, fototry ny republika zany lalam-pandrenana. Manana ny interprétation, manana ny lecturany ny teo anivon'ny ACC de reny nambaran-jareo reny zay niongana tamin'ny toerana tena tsisy olombavamboaka fa tsy hoe niongana tamin'ny toerana tsy ho foloan'ny antenimera-pirenena zay mbola hadevitra afo ia Ramatoa Christine Razanamahasoa fa tonga de niarany ray ny esorina tam'zany zay andraikitra roa nanana an'izay foloan'ny antenimera-pirenena sy solombavambaoka voafidy tao amin'ny distrika Nambato Finandrana, solombavambaoka Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Nambato Finandrana. De ny mpanao gazety ny RFI na ny Radio France Internationale
raha ny fahazoantsika ny vaovao de nanao fanadiadiana ary nametraka fanontaniana tamin'ny Ramatoa Christine Narazanamaso momba iny tranga nahazo azy iny. Izy moa zany de fatatsika raha ny fizaram-baovao nataotsika teo fa anisany kandidaty izy ao am'zany fifidianana solombavambahoaka zany dia ao amin'ny district Anambatofinandrahana ihany ny Rotsano zay district nalany azy tamina andraikitra indroa miataona mahasolombavambahoaka azy fa hoenotsika lay faneho-kevitra Ramatoa Christine Narazanamaso tamin'ny Radio France Internationale audio izy ty feo zany menotsika tsy sary fa ifaly fotsiny miezaka mandravaka azy amin'ny aby azy ny sary eo akaiky eo fa feo izy ty audio de enotsika zany ny faneho-kevitra Christine Narazanamaso rehefa nanontaniany ny mpanao gazety teo amin'ny setra resam-pirenena izy mikasika ny fanesorana azy tsy ho foloan'ny anteny meram-pirenena zany hoe tena mahazo fakasehatra nasional ny raha de ho hitatsika eo ny toyana fandao aloha hoenotsika izay faneho-kevitra Christine Narazanamaso izay. Madame Razanamaso, bonjour. Bonjour. En 48 heures, vous avez perdu votre titre de député et de chef d'institution. Vous présidiez l'Assemblée nationale depuis 2019. D'abord, comment vous sentez-vous et comment avez-vous accueilli cette décision? J'ai été quand même choqué, surtout un procès qui s'est déroulé dans une célérité inhabituelle, une célérité suspecte. On ne m'a donné que 48 heures après la notification de la requête en déchéance pour préparer ma défense. Ceci nous fait croire que c'était un procès téléguidé, un procès expéditif, qu'il fallait à tout prix, justement, déchoir Christine Narazanamaso de sa qualité de députée et de la destituer du perchoir de l'Assemblée nationale sans même m'avoir accordé à présenter ma défense. Pour justifier cette sanction, la coalition présidentielle défend de son côté l'application stricte de la Constitution, de son article 72 notamment, qui dit en effet qu'un député risque la déchéance s'il dévie la ligne de conduite de son groupe. Que répondez-vous à cela? Pour mon cas, il faut lire, combiner l'article 72 à l'article 73 qui suit et 74, parce qu'aucun député ne saurait faire l'objet d'une poursuite pour des opinions qu'il aura émis ou qu'il a émis concernant alors des situations politiques, des sujets politiques. Le régime a l'habitude d'agir de cette sorte, c'est des actions forcing, parce que la haute cour constitutionnelle, quand elle tranche, allez, c'est le dernier ressort, hein, il n'y a plus de recours possible. Et je crois qu'elle profite de ce caractère qui est reconnu à sa décision pour prononcer des décisions de la sorte de manière à ce que personne ne puisse contester. Si on se tourne vers l'avenir, notamment les élections législatives du 29 mai, est-ce que vous comptez vous représenter dans votre circonscription? Oui, tout à fait. J'ai l'intention de me présenter dans ma circonscription, étant entendu que c'est la voix du peuple qu'il faudrait écouter et le peuple le réclame incessamment. Je me présenterai sous l'étiquette indépendant. Il n'y a pas d'alliance pour l'instant. Donc le choix de l'étiquette indépendante, alors que nombreux, notamment dans votre famille politique d'origine, vous disaient quelque part déjà membres de l'opposition, compte tenu de votre discours, est-ce que c'est une manière de leur répondre? Leur prouver qu'ils se sont trompés peut-être sur les opinions qu'ils ont émises sur ma personne. Ceci ne fera que corroborer justement que je me suis toujours mise au milieu, de manière très objective. Quand j'ai prononcé mes discours et j'ai constaté des faits, les faits tangibles, et je pense que le camp dans lequel je me trouvais avant, ils sauront discerner ce qu'est la plateforme de médiation que j'ai créée par rapport à la fausse interprétation de plateforme de l'opposition. Au fil de vos discours critiques ces derniers mois, vous êtes devenue l'une des principales figures contestataires du pays. Est-ce que vous pourriez un jour créer votre propre mouvement politique? Je ne l'exclus pas de peut-être créer ma plateforme, mais avec la coalition
justement des groupes ou des partis qui épousent les mêmes objectifs, la même idéologie que j'ai en Montfort, pour contrebalancer, pour faire le point contre le régime en place. Aujourd'hui, donc, plus rien ne vous relie à votre parti d'origine, celui grâce auquel vous avez été élu député en 2019. Est-ce que quelque part c'est un soulagement pour vous? Oui, je me suis libéré d'un lourd fardeau. Et je ne réclame pas le regret de mes déclarations. On ne peut plus laisser cette fâcheuse liberté de mener le pays dans une situation chaotique qu'est l'extrême pauvreté. Madame Razana Massou, merci. Merci également. Madame Razana. Ny farany anotsika teo de tena mahaliana tokoa ny amin'ny hoe tsy azo avela taza mipotsiny am'izao ny firenena ao anatin'izao situation kaotika izao kao zay mifaneho-kevitra Ramatoa Kristina Razana Masoa ary tsy nanenina ny faneho-kevitra nataony milaza sy miteny ny zava-misy zay tsy mandeha am'izay tokony ho izy eto amin'ny firenena ary de hoe ny safidiny rotsaka izy amin'ny tsy miankina satria mbola misy ny andraikitra miandry azy eto Madagasikara zany de nentsika teto anatin'ny fandarany zany satria isika mandrakariva de miteny amin'ny hoe zava-dehibe ny fahafantarany anao vahoaka malagasy io any amin'ny sehatra misy anao ny olana ara-politika, ara-ekonomika, ara-sosialy zay lalovany ty firenena ity. Karaha-pitsara lehibe tahaka ny Kristina Razana Masoa zany raha efa avy filohan'ny antenimera ohatran'ny Kristina Razana Masoa zany. Raha solombavam-bahoaka ny Madagasikara ohatran'ny Kristina Razana Masoa zany. Rehefa avy ministra ohatran'ny Kristina Razana Masoa ary tsy ministra ray fa ministry ny fanajariana ny tany, ministry ny fitsarana. Raha mpiandry ohatran'ny Kristina Razana Masoa mivavaka no sahan'ny fanjakana atao tsinitsinina tsy rarahina ny lalàna rehetrarehetra miaro azy amin'ny andraikitra zay sahaniny na atao tsinitsinina ny fahafantarana ny lalàna zay tokony hampiarina azy alohan'ny hanonganana azy na hanesorana azy amin'ny toerana de mba inona moa zany na mba hoe ahoana ny heverantsika vahoaka malagasy tsotra isa-tokantrano ny considération ny fanjakana antsika raha tahaka ireny ny traitement mahazo ny olona izay tsy ngon'olombolo eto amin'ny firenena. Petrako izay fanontaniana zay ho atsika vahoaka rehetra zany. Raha reny ny fahasahin'ny fanjakana manitsaka lalàna, manola lalàna, mandika lalàna, manampy maso eo anatrehan'ny zava-marina tokony hampiarina kanefa tsy hampiarina fa inina tsotro zao tangainana fandikan-dalàna de reny ny zavatra mitranga sahan'lay fitondram-panjakana manao azy. De indraindray mametra-panontaniantsika ny amin'ny hoe de iza zany tsika vahoaka malagasy kely ty zinona sy tsinitsinina amin'ny fanjakana ary rehefa tena miaina sy nandinika ny zava-misy ary mamerina ny tsiaro ny tantara rehetrarehetra sy iainana amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao le tsiaro ny tantara tiako tenenina dia tamin'ny mandaty eo aloha le 10 taona lasa nanomboka 2024 de tsy fanomezana rary ny vahoaka malagasy aneo hevitra ary fanidina ny demokrasia na eny akanja na eny amin'ny lapa no misy ny ainana nadritran'izay 10 taona mahery zay satria roa ny heverina fa ho kanja ahafahana miteny de ny kanja eny an-dalambe ary efa nitokanana zany ary akoatrin'le hoe nitokanana misy kanja symbolique 13 mai tsy afaka maneho hevitra am'izany vahoaka malagasy sy ny mpanao politika enina ny kandida fa na nikanja ahafahana maneho hevitra ihany ko ka nampiseho modely lehibe teo masiny zao tontolo zao fa izy filohan'ny antenimera-pirenena mihitsy no maneho hevitra satria ao anatin'ny liberté fahalalahan'ny andraikitra goavambe zany hoe liberté d'expression zany
liberté d'expression ary arovan'ny lalàna zay nge le immunité parlementaire anana le solombavamboaka satria manana izy am'zany liberté d'expression zany fa tsy nampiasainy zany tamin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena de zao la anteny meram-pirenena mihitsy ny tsinotsinona zany eo anatrehan'le fitondram-panjakana manao mokondohany ary rehefa nikitihana le filohan'ny anteny meram-pirenena de tahaky nikitika an'le solombavamboaka 50% namany zany satria raiky am 50% ny solombavamboaka ao Tsimbazaza de bafoué tanteraka zany ny démocratie sy ny liberté d'expression eto Madagasikara bafoué tanteraka zany satria nikanja lehibe lalaovana anankiroa zany tsy afahana amin'ny lalao de nikanja eny an-dalambe zay le mpitondra am'izao fotoana zao ihany no nitokatokana azy fa nga nisy nanery anao hoe sokafy io Ambojahitovo io de tokana io de asivy plaky hoe kanja ny démocratie tamin'ny décembre 2008 tsisy nanery anao an'izany eny janvier 2009 plutôt fa ianao no safidy an'izany hoe nde hotokanako ty kianjo ty ho atao kianja ny démocratie satria nafanafo ianao anonga-panjakana raha verenana ny tantara fa rehefa nitondra fanjakana indray ianao tsy zakanao fa niokevitra etin'ny olona satria zay ny atao hoe lanjan'ny démocratie fahalalana manio hevitra satria fatatsao fa tsy mbola niomana hitondra fanjakana ianao tsy zakanao le mitatana firenena de makany am' tsy alehany lay raha-raha-mpanjakana amin'ny akapiany de efa tsy nanana fomba faneho-kevitra malalaka tsony zany lay vahoaka malagasy na ny lapany démocratie ny heveriny fa tokony ho nametrahany ny solotenany aza natao tsy mitsinina hevi-bahoaka manatapitrisana eny no babeny ny solombavambahoaka raiky am 50% hoe ary nahafilohany anteny merany Kristina Razanamahasoa dia solombavambahoaka marobe ary nandany azany 100 isan-jato enina teny fanoherana ary ny antokotiky Madagasikara ohatra nandany Andramatoa Kristina Razanamahasoa ho filohan'ny anteny meram-pirenena nampanjaka am'lay fahatongava-tsaina sy fahatakara-tsaina lavitra amin'ny fomba fanaovana politika hoe ndao hapetraka tsara le resaka alternance raha ohatra ka resy tamin'ny fifidianana tamin'ny 2019 ndao hapetraka mazava tsara le resaka démocratie zareo maro nisy atsika vitsy anisy nanolotra kandida atsika tsy aresy eny tsy mahasosotra nitsangana n'lay Kristina Razanamahasoa tamin'ny 7 volana Jolay de nolaniny solombavambaoko zany ka miverina ny adevitra am'izao fotoana zao zany ny amin'ny hoe voatandrona ve izay asy ny démocratie miainga amin'ny toerana roa zay de ny Andalambe sy etsya amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena Tsimbazaza tsya valiny avy hatrany ka rehefa telo le lalana tsy manana toerana ahafahana mitolona tsony le vahoaka malagasy anka nytolona tany anaty Facebook sisa de tany ny vahoaka ny nanala vokony tany reo mpaneo hevitra no nitsinitsitsy fitenenana ho an'le fitondram-panjakana tany le olotsotra samihafa kivy sy ketraka amin'ny fahalafosany jirama tsy fahazakana délestage tsy fisiny rano tsy fahazakana vidim-piainana tsy fahazakana fanampenam-bava sy fampiororona sy fampitahorana de tany ny naneo hevitra fa anky vareo isika miakatra indray le koa an'le connexion mba hampiena satria fantatra ny farim-piaina malagasy am'izao fotoana zao hoe sarotra de sarotra ho an'ny malagasy mitady vola ampiasaina andavanandro satria ilay vola mihitsy ny tsisy le asa hitadiavana vola ny tsy misy le tontolo ara-teokarena ny tsy miodina de liquidité le vola biena vola za moa tsy mitentsony hoe le piesy zany hoe le vola vy fa le billet le vola zay tokony paritaka tsy misy bloqué any amin'ny sehatra maro samihafa any de foana hatramin'ny posiny ny vahoaka malagasy de miseho zany le frustration zany hoe le fahakiviana
miseho le déception fahatsompanantenana, miseho enko lay tsy fahazakana ntsony amin'ilay fangejana, de anisany naneho hevitra betsaka tao anatin'ny tambajotra sosialy, indrindrandrindra ny Facebook, ny vahoaka malagasy. Kanefa zao miakatra indray satria fandrin'ny fanjakana zany akaro ny vidiny, ny saran'ny tambajotra, de ny atsika ny lafo indrindra amin'ny firenena rehetra. Tsika moa zany miavaka foana eto ambonin'ny tany, miavaka tsika amin'ny fahantrana, miavaka tsika amin'ny loto, miavaka tsika amin'ny anoanana, miavaka tsika amin'ny resaka kolikoly, miavaka tsika amina tontolo samihafa, de miavaka tsika amin'ny korony connexion. Zay mahavariana sy mahagaga tanteraka mieritreritra ny amina hoe de tsy vita amin'ny fanjakana ve ny aro faravaratsina ny aminy hoe efa tsisy asa, ary tsy mahavita mamorona asa le fanjakana, tsy mahavita miantso am'ireo investisseur ho avy eto Madagasikara ampiasa volany, satria inona koa moa ny ampiasain'ny investisseur vola eto Madagasikara? Critère roa ihany ny afa mampiasa vola, tanteraka tsakany sandava ve ny angovo, dikan'izay misy jiro, herinaratra, rano mandeha tsy tapaka ve eto Madagasikara? Faharoa, manahoana ny insécurité, ny fitandrona ny filaminana. Raha reo ny tomombana tonga ny mpamatsy vola mampiasa vola eto Madagasikara, fa tsy tomombana reo. Masotsivana fototra ahafahana manangana orinasa ka miantso ny mpamatsy vola, miantso ny mpampiasa vola, miantso ny mpandrara ho avy eto Madagasikara. Critère hoy ny angovo sy ny insécurité. Fa eto Madagasikara zany tompoko, de zany ny farany manahirana indrindra eto Madagasikara. De rehefa tsisy asa, rehefa tsy afaka mivezivezy le vahoaka malagasy, de nefa rany de masa mamorona vente en ligne, nefa rany de lasa mamorona tsena online, de ao no matsaka am'izay afilany le vahoaka malagasy. Nefa rany lasa manao transaction tsotsotra amin'ny alalan'ilay varotra ao anatin'ilay réseaux sociaux le vahoaka malagasy. De misy nahaforona asa marina fa sarotra no mikajy izany, fa tokony anjara amin'ny fitondram-panjakana, satria ny ataon'ny fitondram-panjakana de anjara amino mirégulariser na mampandamina ny olona hanaraka ny lamim-panjakana, araka ny lalàna an'ireny asa fiariana rehetra reny, mba tsy ho secteur informel amin'ny manjaka fa secteur formel. De anjara amin'ny fitondram-panjakana no manosika ny olona hoe ndao régulariser daholo, manana rôle na régulateur hafahafa le fitondram-panjakana eo anatrehan'izany. Fa tsy masika be de tonga de ny amin'ny hoe akary toy, satria tsy mazaka fanehoan-kevitra. Le 6% no ambanina lasa natahorana mafy taty aoriana, satria zany heverina fa hoe 6% no mpampiasa Facebook ka tsy atahorana zany, tsy de important loatra am'izay fanakihana. Fony vao nanomboka 724 ny tantanany ty fitondram-panjakana ty ny firenena tamin'izany fotoana androany. Fa miporofon'ny olona taty aoriana ny aminy hoe mety ho 6% mampiasa Facebook, mampiasa ho ia, fa mifanehoan-kevitra navoaka an'le 6% dia ny paka ary ny tambesatra tamin'ny atoka sy ny lohan'ilay mpitondra fanjakana ny amin'ny mavesatra loatra, tsy zakatsika le izy, de niteraka pression an'izy ireo. Ary raha nahatsiarotsika ny zava-nisy teto Madagasikara tamin'ny mandat voalohany iny, de saika namamy problema tato anaty Facebook no nataon'le mpitondra fanjakana. Raha efa nisy zavatra nitranga teto ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana, aingana nanao so le fitondram-panjakana, de vahanaingana. Zany hoe raha te anaty amin'ny mpitondra fanjakana ianao zany, de nentina teo anivon'ny tambajotra sosialy le raharaha. Zany ny ainana teto tamin'ny mandat voalohany iny. De zay le teneniko hoe lasa tery le lalana am'izao fotoana izao, tery ny lalana an-dalambe, ary ny aina ny collectif zany, ny aina ny etsika fotsy zany. Amoa te hitery firan'le collectif, ny aina ny firaisakiny zany.
ny aina ny firaisakiny zany tompoko kanefa mbola hijoroana izy de mirahalahy am'izao fotoan'izao tery le lalana hoe ireny ny traitena amina ancien président amina candidat amina élection présidentielle ny ratsaina no enjehana nampirorona ny gadraina ny samborona plutôt fa tsy hoe ny gadraina satria nahazo any candidat anankiroa zany tamina faneho-kevitra nandritry ny reny hetsika fotsy reny fatatsika tsara nahazo any Andriamatoa Ratsetson Zanjaka fatatsika tsara nahazo ianko an'Andriamatoa Paraina Auguste sy ireo député sy ny sisa nandritry ny reny fotoanany reny de nampiariary ny aminy hoe tsy mahazaka demokrasia ary tena manao an'ilay hitsindalana am tsy firarahinany zany lalàna manorina firenena republikanina zany inona natao hoe lalàna manorina firenena republikanina de ny lalam-pandroenana tamin'ny fotoana fahampanjaka nge zay manko ny tiako fatatsika de tsisy lalam-pandroenana ary tsy lalam-pandroenana ny ampiasaina am'zany kefa régime manam-panjakako fandovana no hitantanana ny firenena de zay fomba hitondrany ny mpanjaka ny fanjakany no hitondrany ny fanjakana sangendry ny mpanjaka tamin'izany fotoanan'izany ho any teto Madagasikara ho an'Andrianampoinimenina ohatra de nametraka am'le eloka 12 zay hanenjehana an'ireo olona zay heverina fa nanao foana tamin'izany fotoanan'izany fa rehefa somary ny hitatra sy nianatra sy ny lina tamin'ny fianarana ny malagasy de nisy ny lalàna 5/700 code de 305 article tamin'ny andro ny Ranavalona zany hoe efa somary mivoatra zany fa rehefa republika tsika mampiatra ny fanjakan'ny republikanina de misy ny lalam-panorenana zany avy amin'io lalam-panorenana io zany ny fototra hanorenana an'le republika io zany no hitantanana an'le firenena ao no manangana n'lay rafim-panjakana rehetra ao no mametraka ny andraikitra rehetrarehetra isan'ambaratonga ny androm-panjakana ao no mametra ny fisaraha-pahefana sy ny fisarahan'andraikitra samihafa ka zay tsy zaka ny lalam-panorenana dia tondroa ny lalam-panorenana mba hanaovana lalàna manokana mifanaraka am'izany de zany ny safiditsika fa am'izao fotoan'izao zany de ohatry ny hoe anara-tsy very sisany hoe republika Madagasikara misy ny lalam-panorenana ny 4e republika zay tamin'ny novembre 2010 no ny lanina tamin'ny karapokotany fa zao zay tia ny retolo reto atao no atao zay tia ny andikana zay tia ny anoratana ary zay tia ny hiresahana momban'ny artikla ray na andiny ray anatin'ny lalam-panorenana sy izy menakava zay no heverin'izy ireo fa lalam-panorenana hitondranan'le firenena de tsy mila hiverenana ntsony zany ny karazana trangany seho teto Madagasikara tsy mila resahana ntsony zany zava-misy rehetrarehetra zany hoe inona daholo moa le fandikan-dalàna nataon'ny reto olo reto fa naza zany amin'ny garabola raka antaninao de mahafantatra an'izany fatan'izanyko manana zo arovana izy any amin'ny tokantrano tsy voaro izy manana zo ianatra izy 0 ariary lalam-panorenana no miresaka am'izany fa nga izy voaron'izany 0 ariary zany amin'ny droit d'inscription toko ty mandovolany raha mandrenireny ankizy reny manana fitsaboana maimai-pona izy ary mifanjakana raha teo mbola nanamafy an'izany lalàny zany fa tsy voaron'izany izy ary tsy tadidiny le fitondram-panjakana hoe misy an'izany ary natadidiny aza de tsy hampiariny satria sady tsy anana moyen no manelingely azy rehefa diso malalaka loatra amin'ny alalan'ny lalàna angambany ho iaho le vahoaka le fitondram-panjakana matahotra an'izay fahalalany vahoaka zay de hidiny fatorany tapenany ny vava tazomy ny tanana sy ny tongotra ary vahoaka tsy hetsika
fa izy etsan-daniny zay manao zay tiany atao izy. De tsy gagitsika raha ohatra mahita olona mamono teny isan'andro san'andro, tsy gagitsika raha ohatra mahita olona maty isan'andro san'andro, ny tambotsitra eny an-dalana eny, tsy gagitsika raha ohatra ka misy olona marary tsy mahavita mitsabo tena ntsony mangataka tolo-tanana ny Facebook. De zany ny tiany le fitondram-panjakana enao amin'ny tarainy ohatr' zany. Tiany le fitondram-panjakana. Kanefa zany andraikitry le fitondram-panjakana ny tokony hiaro anao. Raha marary ianao ny fitondram-panjakana any amin'ny heverina fa firenena tena mandroso. Ity moa zany atao litany foana le hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso de mea tamin'ny maraina. Raha nahita n'ilay publication nataon'le candidat anankiray tamina distrika tsy ho tononoko anarana. Madagasikara tsy maintsy mandroso. Nanananana mandroso. De zay ny averina izy menakavy. Litany an'le Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ianina tsy maintsy mandroso. District io anara-tanàna io fa tsy ho tononoko le izy hoe ore olona. Fa nanomboka 7 ange nareo nahazo fanjakana e, teteza mita 5 taona e. Ary ny akamaroanareo ao anatin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao nananandraikitra tamin'ny fanjakana nanomboka 7 ka hatramin'izao 420 zao. Fa tsy mety mandroso le Madagasikara. Forcenareo androso le Madagasikara fa tsy mety mandroso. De hatramin'ny roviana ary no anananareo an'izany hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso zany. Mifanohatra n'le zavatra resahanareo, le zavatra iainana andavanandro zany. De iverenantsika ny adevitra teo hoe terina ny lalan'ny demokrasia sy ny fanehoan-kevitra sy ny fahalalahana eto Madagasikara. Fa zao nefa mbola manana chance isika ahafahana manavitra ny demokrasia sy ny liberté eto Madagasikara. De ny élection législative 2024 amin'ny 29 mai io. Chance lehibe zany io ahafahantsika manavitra n'ilay demokrasia sy le fahafahana zay ny ezahan'ny sasany mba tsy tenenako hoe nalevona. De ny ezahan'ny sasany nampidinina ambany faran'izay ambany mihitsy mba tsy ho hitany rehetra ary tsy hainany rehetra. De tsy maintsy fotomontsika hiakatra le demokrasia sy le fahafahana. Fa zany no fototra ahafahana voalohany indrindra aloha miaro an'ilay fanjakana. Le fanjakana teneniko tsy le fanjakana reto mpitondro reto fa miainga avy amin'ny vahoaka de ilay tandrazana zay misy firenena sy vahoaka ao aminy. Tsy maintsy tsika misintona an'le demokrasia sy le fahafahana sy fahalalahana ahafahantsika miaro aloha an'izany fototra irenany zany. Rehefa azotsika zay ampiasaitsika zany ary entitsika hanatanterahana azy zany zay ahafahantsika mametraka tsikelikely am'izay reo rafitra zay verina takiny io lalam-pandrenana io rehefa manana maraonisy ianao ao amin'ny anteny meram-pirenena sy eo anivon'ny gouvernemanta. Ary ahafahana ihany koa mampiatra sy mitsara amin'ny asa mpanantanteraka hoe miasa sy tsy miasa ve, na ihany koa manao ny tsy tokony nataony ve zany mpanantanteraka zany, satria zany ny asan'ny mpanao lalàna, manara-maso ny asan'ny mpanantanteraka. Fahafahana ihany koa ilainy ny demokrasia ny isiana équilibre na institution. Ahoana moa ny eritreretanao raha ohatra ka 100 isan-jato amin'ny fanjakana daholo akoatry ny présidence iny sy ny gouvernement tsy olana iny, satria zareo zany soi-disant ataotsika zany ao anaty fonoteny hoe lanteo hono sy hono le izy. Fa mba ahafahana mametraka équilibre mazava, zay le séparation de pouvoir, tsy hanao lavatanana, tsy hanao be fandrapaka, tsy hanao be kibaikobaiko le fitondram-panjakana, de tsara ny isina hoe marao nisam-panongatra eo anivon'ny Assemblée nationale, ka afaka mba andondatabatra, afaka mba hanao rappel à l'ordre, hanitsy ny dia raha ohatra ka misy zavatra tsy mifanaraka ny lalàna ataon'ilay mpitondra fanjakana, le mpanantanteraka resahantsika zany.
Ka zay zany ny asa lehibe ahafahana misintona an'le demokrasia sy le fahafahana sy fahalalana ao ambanin'ny tany. Zaho tsy teny hoe nalevona fa napetraka ambany ihany mihitsy le izy, tsy maintsy tongony maiakatra io. Tany amin'ny mouvement na liberté na expression MLE nisy an'izany hoe andevinandra fahafahana. Le olona le tompo-kevitra tamin'izany moa fa mangina ny vavany, izy indray ny mieritreritra fa tena mety ny ataon'le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Fa tsy maintsy fongariny zany, tsy maintsy avotany zany, tsy maintsy tomony zany, tsy maintsy akariny zany demokrasia sy fahalalana sy fahafahany zany. Fa raha tsatsika mampiakatra an'izany, ninona atao eto? Manoloana an'ilay fomba fitantanana zay tena efa tsy eo ambony lala-masinina tsony. De raha ataon'le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, zay ampahazovana ny tantely hafan-drakotra, ampahazovana ny fanondranana ny harena, ampahazovana ny fanapotehana an'izay mba hany kely sisa orinasam-bahoaka, ampahazovana ny vahiny handroba an'ity firenentsika ity. De hoy isika hoe tsy miantsy miara miray iny sika, tsy maintsy mampiseho firaisaky iny sika. Ka manomboka izao zany, fataro ny kandida any amin'ny distrika rehetra misy atsika, omeotanana ny kandida ny firaisakina any amin'ny distrika rehetra misy atsika any. Raha ilaina amin'ny manangana komite de soutien, atsangano zany. Raha ilaina ny tsy maintsy ametrahana ny comité de vigilance, apetrao zany isam-pokotany mba hahafahana miaro ny safiditsika rehefa tonga zany fotoana zany. Goavany zany endriko ny tolony zany ka ahoana tsy ho vitatsika zany tolony zany? Tsisy Facebook, tsisy YouTube, tsisy TikTok, tsisy Twitter, tsisy télé, tsisy radio, tsy ampy gazety, tsisy finday, tsisy connexion. Tamin'ny andro mena lamba fa nijoroany izy ireo ny arovana an'ity Madagasikara ity, ary vitan'izy ireo na dia taty amin'ny 727 aza nanomboka nipoka le ady, ary taty amin'ny 727 vao déclaré apahabe maso fa miverina amintsika Madagasikara, na de tsy miverina tanteraka ary malaky ty ny androany. Fa zao nisy ezaka lehibe nataon'izy ireo, matoa tonga tamin'ireny 727 reny ka niverindany na frantsay ny amin'ny hoe ndao ara fahaverina aminareo, na de mifatipatorany tamina resaka accord de coopération raha isika 27 juin 1960. De zao tsisy afa-tsy hevitra nananan'ireo mpitolona malagasy ty tandrazana tamin'izany, ho atsika mpanaraka amin'ny fandarana. Hevitra natanjaka be tao anatin'izy ireo, resy lahatra fa tsy maintsy miverina amintsika Madagasikara fa tsy kena amin'ny vazaha. Resy lahatra fa raha ohatra ka votsitra eo am-pelantanantsika ty nosy ty, zay nameperany ireo mpanjaka rehetra ny fandimby, na ny teto anivotany, na ny tany anivondrika, na ny tany andrika, hoe arovy le firenena, ary zay nahatonga ny afatry ny ombalabe maso, goavambe ny ranomasina ny valam-pariako, dikan'izay tsy azo anombinana ny firaisakina ny malagasy. Iny ranomasina iny mamatotra an'le Madagasikara ho iray. Ka tsy nisy ninona hoy fitaovana akoatry ny hevitra ray de ny fasahina, détermination, faharoa ary ny fahatapa-kevitra fa misy taranaka ao aorianao handova amin'ny Madagasikara. Ka tsy maintsy kijoroany zany na mafy azy. De ny fanehitra tamin'ny basy amatafondro reo ray aman-drenitsika, ny fanehitra tamin'ny fahefana
zay nampiasa ny lalàna na mpiasa ny setrasetra na nidina nanagadrana andreo ray aman-drentsika ny vahiny tamin'izany fotoana andro zany niaraka tamin'ny mpamadika satria tsy maintsy misy foana mpamadika io mo tsy maintsy miomana enina de ao anatintsika milatsaka zao ary misy foana zany misy zany olona manao double jeu tsy androany resahana am'izany fa zao mandroso ny vanim-potoana ary raha mandroso ny vanim-potoana mandroso ny raharaha amin'ny vanim-potoana isin'ny finday amin'ny vanim-potoana isin'ny connexion amin'ny vanim-potoana isin'ny radio sy ny télé amin'ny vanim-potoana isin'ny tambajotra sosialy ary amin'ny vanim-potoana ahafahana mandeha miodina raha Madagasikara satria efa misy ny fiarakodia ahafahana mifandray misy ny moto misy ny bisikleta zay ndray ve tsika vo hiafiafy hiaro amin'ny Madagasikara tsia marina ho hiafatery le lalana fa tsy azotsika atao am'izao no manipoka fa raha izao tsika no milavilefina ka manipoka ny dikan'izay kolaka de tsotra ihany tsy vitanay tsony fa omevahana amin'ny mpandroba sy ny mpamodika firenena de zay tia ny anaovana antsika eto ka naram-pitsy maraina ianao milaza fa tompon'ny tany titre resy borne roana de voaroky ianao zay tsisy nininina azonao atao satria ianao raha tsy tafahetsika ianao raha tsy samy mametraka firaisan-kina akory hiarony taminao ka lalany iray hoy ah ny fifidianana solombavambaoka hanatanterahana firaisan-kina lehibe mihitsy manomboka any amin'ny isa-tokantrano isaky ny vakiparitra isa-pokotany isaky ny commune ary isaky ny district de rehefa aveo mahafantatra ny ambaindain'ny lalàna hiarovana n'ity Madagasikara ty ny solombavambaoka amin'ny firaisan-kina mahafantatra ny atao hijoroany any amin'ny vaoka mba tsy ilazako ny aminy hoe tsy ho solombavambaoka saritsariny no tadiaviny eny tsy mba zaza am'ty ndray mitoraka ty ka solombavambaoka tsy sahiteny akory rehefa misy ny lalàna zay tsy mahamevahana amin'ny malagasy fa mamotika amin'ny malagasy nanakombona ny vavany teto firy marobe na de nahita zao aza ny ataon'le gouvernemanta hoe tsy mety tsy araky ny lalàna e de mbola nanakombona ny vavan'le maro anisan'ny volomboasary maromaro amin'izy ireo moa zany tsy nahazo an'le mandatsony fanaoko e fa ahoana ny anteheranao olona tratra ny baikim-panjakana ny terim-panjakana no nde isahanohitra hiteny ohatra ny Christine Razana Mahasoa io lany tamin'ny alalan'ny IRD 2019 kanefa miteny Christine Razana Mahasoa efa lehibe ny anteny meram-pirenena reny ny anaovany azy kizan'ny solombavambaoka volomboasary sahiteny tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana ao anatina situation kaotika ohatra zao mangina daholo ny vavamizy menakavy zany ve ny everina fa solombavambaoka ka manana fotoana isainana ny vaoaka malagasy am'ty fifidianana indray mitoraka ty tsy olona mizara koveta ny tadiavina tsy olona mizara jirona koa ny tadiavina tsy olona mizara mizara patipagety ny tadiavina tsy olona manao tornoana baolina ny tadiavitsika fa olona hiaro an'le tanitsika tsy ho lasany vahiny olona hiaro sy ame asatsika olona hampiatra an'le lalàna ka hianarany zanatsika gratuitement ahazotsika fahasalamana maimaimpona fitsaboana leya soay voalohany l'olona hanatanteraka n'lay tolona zay ny arovana an'ty Madagasikara ty ka tsy hanao variboba solda na
misy fomba fitenenan'zay saiko ho teneniko le izy rehefa misy varitra lehibe ataona orinasa ray zay braderie ho an'ny arem-pirenena eto Madagasikara sy ny fananatsika tsy azo atao soldat sy braderie ny arena sy ny fananatsika ka tsy olo mavam-bahoaka zay manaiky sy matahotra mibaiko mpanjakana no havita izany fa isika no havita izany zay ny tsy maintsy isainatsika dian'izao ho iaho hoe enjeu ngeza be ho an'ny hoavy ny taranakao ty fifidianany ty de mila miomana dian'izao isika rehetrarehetra zany amaraparanako anty fandaratsika etya de nalina ity fanadiadiana nataon'ny mpanao gazetinay teto anivon'ny MBS ty zay isorana ny namana mpanao gazety fa nisotoma tamin'ny fanio-kevitra sy ny fandalinana nataony teo anivon'ny Transparency International eto Madagasikara zany de ho alefatsika eo indrindraindrindra satria ho avy ny fifidianana voalaza ny lalàna ny amin'ny andraiky mpanjakana zay tsy tokony ho tafahoatra ary ny tokony hoe aiza no ampiasaina izany de mampatsiahy izany Transparency am'ty fifidianana ho avy ity ka tsisy ampiasa an'le prérogative na puissance publique tsisy ampiasa an'lay fananam-panjakana tsisy ampiasa an'lay fitaovam-panjakana ary tsisy ampiasa an'lay andraiky mpanjakana ananana mba hahafahana zany mahazo an'le maro anisaky ny endrin'izy ireo le mahatonga ny sasany tsy tafatombona mihitsy ary bembosika rehefa miteny efa ho azonay efa zay manana tetikady maro anisa tsy maintsy ho azonay fa nga ianao izy ianao vahoaka anatin'izao fahoriany zao ao anatin'izao fijaliany zao no mbola heritreritra fa ame fitokisana amin'ny olona zay tsy aro azy akoriny hanampina ny vavany olona zay heverina fa hamporisika ny fahazona ny taniny ary tsy ame asansa ahazona asa de zany ve no mbola andeha heveriny fa ho averiny vahoaka malagasy tsy mino andao ianotsika aloha ny fanadidina natao mpanao gazety ny MBS zay noraisina tamin'ny fanio-kevitry ny Transparency International daoarafaly mitaky ny siny mangarahara makasika ny loharam-bola ampiasain'ireo candidat mirotsaka fidiana solombam-bahoaka ny Transparency International Initiative Madagasikara antokira isy ny fifidianana madio ny fangarahana amin'ny loharam-bola tsy izany efa ny zava-miseho fa misy ireo candidat tsy mampafantatra izay loharam-bolana izay akory na de zon'ny olom-pirenena aza mahafantatra izany mandringa ihany koa ny asan'ny sampandraraha manara-maso ny fampiasam-bola rehetra amin'ny fifidianana na ny CCFVP no ny tsy fampinenty-manana na ara-bola na ara-pitaovana indrindra fa ny arak'olona miaingany amin'ny candidat zay mangarahara zay no hoe fampiasana vola avezany loharam-bola ampiasaina iny de zo an'ny olom-pirenena sy ny fidy rehetra foana no mahafantatra an'izay zavatra zay ary mbola takinay foana zany zay fangaraharan'izay fangarahana ihany koa amin'ireo androm-panjakana rehetra zay tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana mba hanome vaovao maro-potitra lalandava sy afaka manampy ny mpifidy sy ny candidat ihany koa sy ireo mpiantsehatra rehetra hiatrika an'izany fifidianana zany ao anatin'ny fomba milamina miantso amin'ny fanajana ny zofototra rehetra ho an'ny mpifidy sy ny olom-pirenena amin'ny akapobeany sy ireo mpifaninana ara-politika ihany koa mba tsy hisy indray ny fanohatohanana ny fahafahana miteny fahafahana manome vaovao fahafahana mivory fahafahana mikarakara n'ireo zay mety ho hetsika rehetra nifandraika amin'izany fifidianana zany mba tena fifaninanana misokatra sy marina sy tsy mitanila tokoa le izy araka ny indraindrainy rehetra olana sy fandikan-dalàna hita tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fandraisan'ny mpiasam-panjakana anjara mivantana amin'ny fampelezan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny lalàna izany satria tsy mipetraka intsony ny maty tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa ny fanjakana na ny neutralité d'administration misy ihany koa ireo mpiasam-panjakana no hiarany antso izay ataon'ny lehibendy terena andray anjara amin'ny fampelezan-kevitra manao antso avy ihany koa zahay ho an'ny manam-pahefana sy ny tompona andraikitra rehetra mba tena hoe ampiatra ny lalàna ka tsy amela ny mpiasam-panjakana sy ireo tompona andraikitra samihafa andray anjara andray ihany koa amin'ny fampelezan-kevitra satria fatatsika izany fa voararan'ny lalàna raha nisy ny fionana teo aloha teo amin'ny senisy ny fiarahamon'ny pirenena dia nanambara ny seni tamin'izay hoe tsy nahita mihitsy izy an'izany fandraisana anjaran'ny mpiasam-panjakana sy ny sisy izany tamin'ireny ny fifidianana filoham-pirenena nefa ireo
fanaramaso rehetra ny fifidianana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena dia nanipika an'izany ary tena tsipona mihitsy hoe reto olona reto dia nandray anjara ary samitantsika mpanara-baovao zany. Afaka iray volana no anombohan'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombam-bahoaka, izany hoe ny 9 Mey ka hatramin'ny 20 Mey misy sasakalina. Anoroana lalana ny olom-pirenena tsy ho diso safidy dia namoaka toro lalana sy marjefy na ny aifidy solombam-bahoaka ny avy amin'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Fitaovana tsotra anaovany mpifidy fampitahany ireo kandida mirotsaka-kofidiana. Ya, mbola ho resantsika amin'ny fotoana manaraka iny sujet anankiray ngeza be mihitsy satria zany inge tsy zava-baovao fa lalàna no miresaka amin'izany fa matoa zany ny fiarahamonim-pirenena tahaka ny Transparency International Madagasikara no miteny izany dia mahatsikaritra zavatra izy, mahatsapa zavatra izy amin'ny tokony hanajana izany satria lalàna ho ihany no miresaka izany. Izany rehefa voaja dia tafapetraka tsara ilay hoe égalité des chances ny candidat. Zany mitovy zany ny sanjila, mitovy ny vitana ho an'ireo candidat miatrika fifidianana ka samy nandova 1 million d'ariary ka samy nanaraka an'ireo fepetra arataratasy tadiaviny lalàna mba ho candidat ho être candidat. Dikan'izay tokony hitovy lay vitana hiatrehan'izany. Zany hoe tsy misy mahazo tombony bebe kokoa satria candidat avy amin'ny fitondram-panjakana, candidat ho anan'ny fanjakana, candidat zay mety mahazo tombony manokana amin'ny fanjakana na amin'ny fotoana na amin'ny trano na mety ho amin'ny fitaovana maro samihafa na amin'ny olona zay ampiasaina ihany koa. Tamin'ny herinandro ity zao tsika dia nahita kitikitian'ny sasany any ambadika any ny sefo-zapy sy ny sefo-sisko ianareo aloha zany zay manana andraikitra any amin'ireny resaka fampianarana ireny dia apetrao tsara mihitsiny mandraikitra sarobity. Zay ny resahany article 39 ny constitution. Neutralité politique de l'administration, ao anatin'izany resaka forces armées, ao anatin'izany justice. Mazava ho azy tsy resaka ny administration ako fa ao anatin'izany ny fampianarana sy ny fanabeazana ihany koa. Ao anatin'izany ny défense. Da tokony mba tena metraka tsara mazava tsara mihitsy ny amina hoe tsy ho bakio ny fitondrano zay fa mety atahotra seza kely mba tsy ho sefo zapy mba tsy ho sefo sisko mba tsy ho médecin inspecteur de zao mibaiko mahazo anay fantatra mako zany modimody mampirevo sefo zapy ny sasany fantatra daholo anie zany de mandeha ny ritsika samy hafa satria zay le izy domboky tapany andoherana zay niketriky ny sasany satria fantany fa efa tsy resy lahatra am'le vahoaka de zao hampiasa izy am'le olona nahazo fahefana de zay mila mampamailo de averiko tsara mailo ho asika zay manatona atsika any mba mivoatra rehetrarehetra any manoratsoratra anarana makamanga ambomba atsika any amin'ny karapanony sy ny rehetrarehetra any sy ny laharany karapifidianana mailo isika teneno aminay ho an'izay olona mandeha any amintsika any mpafantaro aminay laharatary be fa nizaraiko tamintsika omaly iny tazomy tsara iny mba afahantsika mifandray zany amina vaovao-pifidianana tahaka ity. Mbola mandeha koa le 34/12/940 afahantsika mifampizara vaovao. Farany amarana koa ny fandarana de misy antso izany ho an'ny district Anatsimondrano de vakiko amintsika ilay izy de atsona reo mpikatroka eny fotony ao amin'ny commune Mbavady tokana ho tonga raha pitso amin'ny 3 ora tolakandro eny amin'ny espace L Andrady. Averiko tsara zany atsona ny mpikatroka eny fotony ao amin'ny commune Mbavady tokana amin'ny 3 ora tolakandro ho avy ao amin'ny espace L Andrady. Fa amin'ny sabotsy kosa amin'ny 7 ora maraina, sabotsy 17 ny volana aprily amin'ny 7 ora maraina zany ao amin'ny espace Olympia dia fahampahafantarana ny vahoaka Anatsimondrano zany ny listra firaisakina. Averiko tsara amin'ny sabotsy 17 volana aprily amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny espace Olympia dia isy zany ny fampahafantarana ny vahoaka Anatsimondrano ny listra firaisakina.
zay zany ny fandarantsika tamin'ity androany hitya isaorana ny namana teknisianna niaraka tamintsika tao ambadika tao isaorana zay atarian'ny faliramananarivoa ny solombavamboaka voangirary manarivo any ko isaorana niaraka tamintsika tao anatin'ity fandaran'ity vahintsika teo ifanesy tsikelikely ia reo pirotsakofidina ao anatin' zany fividianana solombavamboaka izany ateriko atrany ho any amin'ny disitsika nambodratrimo aza misalasala miantso satria manam-baovao maro ianareo zarao ny vaovao azadino miantso any laharatarby zay efa nizaraiko tetomaly tao anatin'ny fandarantsika izany zay zany ny amin'iny fa dia mametraka ny veloma madinidinika masina fantopatenana ho atsika mpanaraka ny fandarana eto amin'ny miara-manonja amin'ity atoandro ity makasotraka tompola makatelina tompovavy